Ho aminareo rehetra ny ry havana malala ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady fahafitony volana Jona 2024. Miarabantsika rehetra ry havana, mahatratra ty andro voalohany amin'ny herinandro, alahady voalohany amin'ny volana Jona ity. Koa satria volana vaovao ny diavintsika, lohahevitra vaovao indray ny fanetanantsika, dia ny lohahevitra manao hoe mihavana ao amin'ny Tompo. Ny salamo faefatra amby telopolo, andininy voalohany hatramin'ny fahatelo, no iarahantsika mankalaza an'Andriamanitra. Aorian'izay hira fanampiny fahavalo amby efapolo. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, ndeha ary ara-mitsangana isika hidera sy hankalaza an'Andriamanitra. Salamo faefatra amby telopolo, andininy voalohany hatramin'ny fahatelo, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Isaotra ny Jehovah lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah no rehariany fanahy, ary izany mpandefitra ka ho faly. Miara mankalaza ny Jehovah amiko, ary aoka hiara manandratra ny anarany isika. Amen. Fumata
Hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitro, eny isaoranay ny anaranao masina, fa Andriamanitra fitiavana tokoa, mihevitra sy miahy ny fiainana isan'andro ianao. Isaoranay ianao, noho ny mbola hahafahanay miara-mivavaka eto an-tranonao, ary mampita ihany koa izao fanompoam-pivavahana izao amin'ireo havanay izay any amin'ny isan-tokantrano, tsy mba hafa-mamonjy ny tempolonao masina. Irinay ary Andriamanitro ny fanahinao masina, mba hanokatra ny fonay tsiraray avy, hidira-pitiavana, hitoeran'ny teninao, ka tena hanjaka ao am-ponay ny fanahy, handehananay araka ny sitraponao. Tsaroanay nefa Andriamanitro ny fahotanay, izay efitra mampisaraka anay aminao Andriamanitra. Koa mifona aminao zahay, mibebaka aminao zahay, noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mpamonjy anay, mamela ny elokay Andriamanitro, mamindrafo aminay. Mino zahay, ary mandray ny famelan-keloka atolotrao, noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Koa ekeo ary Andriamanitro, mba ho voninahitra ao irery ihany, ity fanompoam-pivavahana tanterahanay anio ity. Ny vavakay, dia tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Iroso amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao isika riavana. Dia tonga indray eto amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izay atolotry ny sekoly Alahady isika riavana, koa andeha isika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay, rain'i Jesosy Kristy Tomponay sy mpamonjinay, misaotra anao izahay fa mbola omenao izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao, mba handrenesanay ny teninao, fanilo sy fanazavana ny lalanay. Ankehitriny ary Tompo, mitenena fa mihaino izahay mpanomponao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra amintsika ankizy sy tanora amin'izao fetiny reny izao, dia izay nambaran'i Jesosy Kristy zanany tamin'ny mpianany, hitantsika eo amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona 4:12, andininy 5:12. Jaona 4:12, andininy 5:12. Rehefa samy mahita dia andao iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Jaona 4:12, andininy 5:12. Andao iaraka averintsika mafy tsara amin'ny anaran'ny Tompo. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Raha misy olona tena be didy indrindra ao tokantranao, tsy sasatra mihitsy ny mandidy antsika isan'andro ankizy sy tanora, dia ineny. Mifoaza tao, mandehana amin'ny borosy nify, ataovy ny devoir, aza mitabataba, ataovy ny couvert, avisy lona ny akanjo, lanio sakafo io, aza milalao an-dalana, tandremo ny tomobile, aza mikitikitika eo, avelao amin'izay tablety io, sy ny sisa sy ny sisa. Izany no ataony dia noho ny fitiavany antsika. Fa isika kosa na dia sorena aza indraindray amin'ireny didy marobe ireny, dia mankatoa azy ihany. Ary izany fankatoavantsika izany dia mariky ny fitiavantsika azy. Enganie isika ankizy sy tanora, samy ankatoa ny mamany avokoa, fa izany no mariky ny fitiavantsika azy. Ny fanomezana tsara indrindra azontsika atolotra ny neny androany amin'izao fetiny reny izao, dia ny fankatoavantsika azy. Fa Jesosy koa raha ankizy sy tanora dia tena tiantsika tokoa. Tsy misy manana fitiavana antsika mihoatra an'i Jesosy, ary dia manome didy antsika koa izy noho izany fitiavana izany, ka manao hoe: raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko.
tokana ihany izany didomeny Jesosy antsika izany fa tsy dehibe ohatra ny aneny dia ny fankatiavantsika. Raha izany ary ankizy tanora ny didy tokana nomeny Jesosy antsika dia miteny amintsika indray izy androany ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:15 manao hoe raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Aorian'ny hira fa 2:7 dia mbola hisy vavaka. Hira fa 2:7 maniry izay Jesosy ho zandry izay manoha. Sika misaotranao izay ray fa navelanao ny ainy indray ny teninao. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Hoy ianao, ny fainao masina ampitoery ho ato anatinay, azonay ery hitandremanay ny didinao, ka tonga anay ho vavolombelon'ny fitiavanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy anay. Amen. Hankalaza ny tenin'Andriamanitra isika. Ny hira fa 7:1 hitsangana ny tompony anjara hitaribavaka sy hamaky misesy ny soratra masina. Ivavaka sika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra, fa lehibe ny fitiavanao anay, ka isan'andro ianao dia miresaka aminay amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao izay raisinay amin'ny fiteninay dia isaoranay anao izany. Tonga izao ny fotoana andraisanay izany, ary andraisanay koa ny afatra avy aminao. Ampitoero aty anatinay Tompo ny fanahinao, anokatra ny fonay ahay handray ny teninao, ary ireo izay hamaky ny teny sy hitondra ny afatrao dia ny teninao tokoa no aparitany ety aminay, andrasanay izany amin'ny fanetrentena. Koa mitenena Tompo fa miaino anao izay mpanomponao. Amen. Zao dia hamaky ny teny soratra masina isika izay atombokontsika amin'ny testamenta taloha, Salamo 3:30, 1 ka hatramin'ny 7, amin'ny anaran'ny Tompo. Indray tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina, tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra Arona izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony, tahaka ny ando amin'ny Hermona
izay milatsaka amin'ny tendrombohatra iziona fa ho voadidin'i Jehova ho eo amin'ny fitahiny dia fiainana ho mandrakizay. Jaona 7:20, 4:30 sy ny 5:30. Amin'ny anaran'ny Tompo, didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Epistiliny Romanina 7:12, 15 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'ny Tompo. Aza vela izy tsy voaloha na amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Fa izay tiany namany dia efa natateraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona, mba n'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namany, koa dia ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarina. Amen. Aoka iara-mitsangana isika hanao ny hira manaraka dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Mbola hiara hivavaka isika. Tonga indray ny fotoana ankehitriny Andriamanitra handraisanay ny hafatra avy aminao. Angatahanay ary ny fanahinao masina hanazava ny teninao. Ny fanahinao masina hanokatra ny fonay. Aizanay mandray ny teny ho fiainana sy fifaliana. Hampijoranay ho vavolombelony ny teninao. Dia mitenena indray amin'ity indray maka ity Andriamanitra, fa miaino izahay mpanomponao. Amen. Ry avako malala rehetra amin'ny Tompo, mandia volana vaovao indray isika izao araka ny voalaza, ary dia loha hevitra vaovao no iainantsika sy fanetanantsika mandritra ity volana Jona ity. Ny loha hevitra manao hoe mihavana ao amin'ny Tompo, aoka hiavana, aoka hifankatia, aoka hampantsaka ny tena fitiavana isika kristianina. Mba hampanjakana zany tena fitiavana zany ry havana
isin'ny tena fiombonana sy ny firaisankina kristianina dia ndeo raisintsika ny afatr'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:30 ka ny 1 Salamo 7:30 ny 1 hatramin'ny 9. Salamo nataon'i Davida izay maneho amintsika indrindra fa ao amin'izay antsakan'ny fitiavana no misy fitahiana. Ao amin'izay antsakan'ny fitiavana no misy fitahiana. Raha mamaky tsara ity Salamo 7:30 andininy 1 ka hatramin'ny 7 ity sika riavana, dia tsy manome baiko na mananatranatra Davida hoe mifankatiava, fa aseho any amin'ny fomba kanto, aseho amin'ny endrika mahafinaritra, asandra ny avo lay fiombonana, lay firaisana, lay fifankatiavana. Ka zany hira asandratra avo manambara ny fitiavana zany no entiny misitona izay miaino azy sy mamaky azy mba hiaina ny fifankatiavana. Sary anankiroa no anehoan'i Davida, zany hoe atsara ny fifankatiavana, hakanto ny fifankatiavana, hakanto ny fiombonana, hakanto ny fiarahamonina tsy misy raharao zany eto amin'ity Salamo 7:30 ity. Ny sary voalohany dia ambaran'io hoe diloilo tsara, diloilo tsara izay mitsororoka amin'ny diloilo tsara izay mitsororoka amin'ny loha, izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotry Arona, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony. Diloilo tsara voatra vita tamin'ny menak'oliva, nampiana zava-manitra, fanositra na fanokanana mpisorony tamin'ny andron'ny testamenta taloha. Ka zany diloilo tsara vita tsara tamin'ny menak'oliva miaro zava-manitra zany no araraka amin'izay mpisorona tokana na mpisorona zay hosorana ho amin'izany asa masiny zany, ka dia miraraka amin'ny akanjony, miraraka amin'ny tenany manontolo. Toy izany no endrika anehoan'i Davida ny fifankatiavana, ny fiombonana sy ny firaisana mahafinaritra, ka entiny misitona atsika, misitona ny mpiaino sy ny mpamaky azy mba hiaina zany fitiavana izany. Fa rehefa mitsororoka amin'ny loha, mahazo ny tena manontolo sy ny akanjony mpisorona, lay diloilo manitra dia mamerivery sy manentoento fantatra, ary voasitony zany hanitra zany ny mpisorona manodidina sy ny vahoaka manontolo, ary dia feno hanitra avokoa, feno zany hanitra mamerivery azy zany avokoa ny manodidina rehetra. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, fitiavana, fifankatiavana, fiarahamonina mamerivery fatratra tahaka izany no sitrak'Andriamanitra hiaina antsika. Tian'Andriamanitra hiaina ny mpivady ao an-tokantrano, hiaina ny ankohonana ao an-tokantrano, indrindra hiaina antsika kristianina mpianatry ny Tompo, hiaina zany fitiavana mamerivery zany mba hanitona izao tontolo izao koa, ka hatonga izao tontolo izao hampanjaka ny fifankatiavana eo anivon'ny fiarahamonina manontolo. Tsarovy ry havako, tsarovy fa isika kristianina dia epistily velona, ka ny fiainantsika zany fitiavana mamerivery zany eo anivon'ny fiainantsika andavanandro sy ny fiarahamonina, dia tsy mila miteny akory tsika hoe mifankatiava, mifankatiava, fa rehefa tena hiainantsika, asehontsika zany fifankatiavana zany, dia izany no vavolombelona ary misarika izao tontolo izao ho amin'ny tena fitiavana, hampanjaka ny fifankatiavana, hampirindra ny fiarahamonina. Ny sary faharoa anehoan'i Davida zany fiarahamonina mahafinaritra sy fifankatiavana zany ry havana, dia ny ando any Hermona eo amin'ny andininy 7. Ando any Hermona zay milatsaka ao tendrombohitra Ziona. Hermona tendrombohitra avo anankiray somary mahazo ny morontsiraka, ka dia be ando, be ranonorana, ary dia misy loharano maromaro mivoaka ao aminy,
mitambatra ho sakely-drano ary dia mamorona ny on'ny Jordana. On'ny Jordana izay mamakivaky ny tanin'ny Israely, mahalonaka ny tany, mahavokatra ary tena mitondra fitahiana ho an'ny vahoakany Israely manontolo. Ary dia tononona manokana eto eo amin'ny 19 ny avoanany Ziona, tendrombohitra masina, misy ny tempoly. Ka eto amin'ity tendrombohitra masina, Ziona, misy ny tempoly ity, dia tsy maneho sarisary intsony i Davida ny hoe tahaka an'izao ny sarisary ny tena fitiavana, tahaka ny ando avy any Hermona miparika mitondra fitahiana, mitondra fahasoavana ho amin'ny manodidina. Fa eto izy dia mamoaka tsara mihitsy ny hevi-panahy ateraka izany fiombonana sy fifankatiavana izany. Fa ho Ziona miainga eo amin'ny tempoly, miainga eo amin'ny fiangonana izay toeran'ny fitiavan'Andriamanitra, ny fifankatiavan'ny mpino, ny fiombonana masina izay miteraka fitahiana ho an'izao tontolo izao. Hoy izy mamarana ity Salamo 7:30 ity: fa voadidin' Jehovah eo ny fitahiana dia fiainana mandrakizay. Mifanatona ny kristianina, maneho fifankatiavana sy fiombonana ny kristianina, kanefa ao anatin'izany fiombonana sy fifanantonana izany dia miasa Andriamanitra, didin'Andriamanitra ao anivon'ny fiombonana, didin'Andriamanitra ao anivon'ny fifankatiavana, ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra, ary indrindraindrindra ny fiainana mandrakizay. Tsy hiviko aminao indray fa ny fiainana mandrakizay tsy vitan'ilay hoe fiainana mitoy tsy misy farany any ankoatran'izay hita maso, fa ny fiainana mandrakizay dia ny fiainana feno fifaliana sy fiainana feno fiadanana, fiainana azo antoka miaraka amin'Andriamanitra, santarina sy iainana dia ny ety an-tany, fa ho lavorasy tanteraka rahatr'izay any an-danitra. Koa ny olon'Andriamanitra izay mifanatona, ny olon'Andriamanitra izay mifankatia, dia didin'Andriamanitra ao amin'izany fitahiana sy fiainana mandrakizay izany, ka tonga loharan'mpahasoavana, loharan'mpitahiana, loharan'mpamonjena ho an'izao tontolo izao. Ravaka ho malala rehetra amin'ny Tompo, ity didin'i Jehovah mitoetra ao amin'ny kristianina, mitoetra ao amin'ny fiangonana, mahatonga ny fiangonana ho loharan'mpitahiana ity, io no namafisin'i Jesosy Kristy, ary no avaoziny indray ao amin'ny filazany tsara ny Jaona 7:30, 4:7 sy 5:30, ka hoy indrindra Jesosy hoe: didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo. Didy mpitiavana omen'ny Tompo atsika, ankoatran'izay mahasoa sy mahatsara, mampamerivery ny fifankatiavana, didy mpitiavana apetraky ny Tompo atsika ny hifankatia. Ndeha sika riavana, indrindraindrindra mandritra izao volana Jona izao, indrindraindrindra amin'izay toejava miseho eo anivon'izao tontolo izao, eo anivon'ny fiarahamonina misy eto amin'ny firenentsika, izay fiarahamonina izao tontolo izao feno fitsitokotokona, feno fisarahana, feno fanavakavahana, feno fifankahalana. Antso ho atsika kristianina, antso ho atsika fiangonana, ny ampijoro izany tena fitiavana sy fifankatiavana izany. Adiditsika ny maneho anivon'izao tontolo izao ny tena fitiavana, fa izay ny marika mampianatra ny Tompo atsika, marika ma-kristianina atsika. Tahaka ny tiavan'ny Kristy atsika no aoka hifankatiavantsika ho famonjena izao tontolo izao. Hitory ny fitiavan'Andriamanitra isika, hiaina ny fitiavan'Andriamanitra isika, ka ny dingana voalohany arak'izay nataon'ny Kristy, ny dingana voalohany arak'izay nataon'ny Kristy, ary ho ataontsika ihany koa dia izao: ny fanetretena mba hifanatona, handrindra fihavanana, hampanjaka fifankatiavana. Izay mantsy ny nataon'i Jesosy Kristy ry havana, nanetritena izy ka nidina avy any an-danitra, nanatona atsika ary dia nandrindra fihavanana, namonjy atsika. Ka aoka hifanatona tsika, aoka isika hifankatia, aoka isika
haneo zany fitiavana sy fankatiavana izany fa Andriamanitra miasa ao amintsika, ny didin'Andriamanitra mipetraka ao amintsika tonga fitahiana sy famonjena ho an'izao tontolo izao. Koa mijoroa isika tsirara havana, mijoroa isika kristianina mpianatry ny Tompo, feno fitiavana ny fiainantsika, feno fitiavana ny tokantranontsika, asehoy ny fitiavana, tondray fitiavana ny fiarahamonina, fa izany ny fitahiana ho anao, fitahiana sy famonjena ho an'izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havana. Feno fisaorananao izay Andriamanitra fa nirahanao ny mpanomponao tamin'ity maraina ity, nitory taminay ny fitiavana. Dia ilay fitiavanao Andriamanitra tianao ampanjakana eo amin'ny fiombonanay kristianina, eo amin'ny tokantranonay kristianina, eo amin'izay misy anay rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra fa ny fiombonana anjakan'ny fifankatiavana eo no andidinao ny fitahianao, dia ilay fitahiana mitondra fiadanana sy fifaliana ho anay. Mahatsiaro izay Andriamanitra fa noho izany fitiavanao izany dia maniraka anay ihany koa izarany fitiavana ho an'ny namanay, hanana fahandeferana, anaiky aneritena toa an'i Jesosy Kristy, ka amin'izay rehetra na andehananay tamin'ny fifankahalana no anranao anay kosa ankehitriny ho amin'ny fifamelana sy ny fiombonana tena izy. Tamin'izay rehetra
nandehananay tamin'ny fitsitokotokoana sy ny fisaraham-bazan'Andriamanitra no itaomanao anay ankehitriny ho amin'ny fihavanana ao amin'ny Kristy. Isaoranay anao noho ny amin'ny teninao Tompo. Fa raha tsy nandre izany teninao izany zahay, dia mbola niziriziry tamin'ny fisainanay, tamin'ny fihevitra izay mitarika anay ho amin'ny fahafatesana. Tompo, ankehitriny izay dia mahatsiaro ny fitahiana avy aminao noho ny nandrenesanay izany teninao izany, koa andeha amin'ny fifankatiavana tokoa izahay, atomboka eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny mpivady, eo amin'ny mpianaka, ny raitapo, ny mpiray fiaramonina, ny mpiara-mivavaka, indrindra fa ny mpiray tanindrazana. Tompo, ampitomboa ny herinay ary ataovy mafiorina ny finoanay mba hataterahanay izany adidy masina nanondranao anay hitondra ny fifankatiavana, anambara ny fifamelana eo anivon'ity tanindrazana ity, izay ao anatin'ny fisavorovorona lalina. Tompo, ampaherezo ny malagasy rehetra ao anatin'izao fahaverezan-kevitra izao, mba hatsiaro hibanjina ny azo fijalian Jesosy Kristy, ka anaiky fa ao aminao no misy ny fiadanana. Mandalo ihany Tompony fifaliana izay omeny izao tontolo izao, fa izay efa nomeny Kristy no maharitra mandrakizay. Koa jereo ary izay Andriamanitra ao anatin'izao zavatra mahazo ny firenena izao, ary afao izay mba ho tafavoaka ho mpandresy. Tompo, jereo ny fiangonanao, ilay fiangonanao ny rahanao fanasina sy fahazavana. Ampanjakao ao ny fifankatiavan'Andriamanitra, ary ny mpanomponao rehetra, ireo mpitondra anay eo amin'ny fiangonanao, ireo filohan'ny synodam-paritany, ny mpitandrina rehetra, ny mpino rehetra, ataovy miombina amin'ny fifankatiavana. Jereo ihany koa Tompo, ireo havanay manarika ity fotoam-bavaka ity any atokantrano any. Didio ao amin'ny isa-tokantrano fitahianao Andriamanitra, fa ny fitiavanao no lalana isoranay manomboka amin'ity anio ity. Fantatray fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao, koa ankehitriny izay Tompo, mahatsiaro eo havanay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny olona lalina. Ianao Andriamanitra ilay fitiavana no ampahery azy ireo, ka nasitrana izay marary, ampionina ny foniny manam-pahoriana, ary indrindra anampy sy anory lalana ireo ao anatin'ny fahaverezan-kevitra. Misaotra Tompo, fa fantatray fa mihaino mivavaka ianao, ary amin'ny fotoana izay natonanay ianao dia tsy mba manday izany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay toy izany, ary iombonanay ilay vavaka efa nampianariny manao hoe: raha anay ho izay ny an-danitra, mba masinina ny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, ataony eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, meo anay nio izany nasazy aminay, ary mamelana elokay tahaka namelana izy meloka taminay, aza mitondra anay ho fakapanahy, manafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Andehantsika ary havana ankehitriny iombona amin'ny fanekempinoana apôstôlika izay iraisantsika amin'ny fiangonana kristiana maneran'izao tontolo izao. Aoka hitsangana ianareo. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika, izay mitorotoronona tamin'ny fanahy masina, nateraka maly Verjeny, nombonina tamin'ny azo fijaliana, marika naneva, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka ao ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any no hiviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ao, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ianareo.
dia mpifaliana trany ry havana miara-banantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary anolorana ny raharahan'ny fiangonana izay voaray izao maraina izao. Anio dia alahady voalohany amin'ny volana, alahady fandraisana ny fanasan'ny tompo. Alahady ihany koa izay hitondrantsika ambavaka sy anohanantsika ny mpanompony dia Ramatoa Razafitrimo Perlina izany. Alahady fetin'ireny koa dia miarahaba ny reny rehetra ary mirary fifaliana sy fampiarezana avy amin'ny tompo ho an'ny reny rehetra. Izy ny fanamariana manokana izany mandritry ny asa vavolombelona izao maraina izao. Ny toby fitiavana indray no toby fiambenana amin'ity volana jona ity, fa namarana izany kosa ny toby fifaliana. Miezaka hanatsara hatrany isika ry havana ny amin'ny fandaminana ny fizarana ny tike isaky ny zoma, ka dia ampitaina amintsika amin'ny alalan'ny tosafi sy ny tambajotra serasera izany fandaminana izany. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrinesana ianareo fa ny hava malalanay Rakotomavo Samuel Lagi dia natsondray ody any aminy ny alahady 1 Mey. Hoy ny iray tapo aminy, Rakotomavo Fidèle mivady sy ny zanany ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia notanterahina ny alatsinainy iray jona rehefa avy nentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny FJKM Ambohitr'Andriamanitra talohan'ny nanafenana azy tao amin'ny fasandrazany tao Andranosoa Laza. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay ianareo ny fodiomandry ny hava malalanay Andrianoely Iva Fred tany Marseille ny zoma 7 Mey rehefa ny vahiny 17 taona teto tany. Hoy ny vadiny Rajoely Solo Volatina Norona Valona, ny zanany Andrianoely Aina Mianadahavy sy ny vady aman-janany, ny rafozany Rajoely Solo Rasolofoniaina Arlette ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia notanterahina omaly sabotsy 9 jona tamin'ny 4 sy sasany ariva. Ny fianakaviana kosa dia ivory ao amin'ny Cité Planton à Paille-Be, logement U2U 108, anio alahady 7 jona. Taratasy fisaorana. Ny fianakavian'ny tompoko vavy Emilie Razarsoa dia manolotra fisaorana sy fankasitrahana feno an'Andriamanitra ary koa anareo izay tonga ny ompom-po ny aran-dododo taminay. Misaotra indrindra ny amin'ny fitrotroanam-bavaka ny fampahirezana tamin'ny alalan'ny teny feno fitiavana ary feno fampanantenana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Misaotra manokana ny pasteura, ny tompo ampahery anao sy ny fianakavianao lalandava amin'ny adidy masina izay sahaninao. Misaotra koa anareo dokotera dia tononona manokana eto, Dr Solofo Ralamson, Dr Rakotomalala Henri, Dr Rambinitsaotra Tina, Dr Rakotomalala Lantoso. Tsy voavalinay ny nataonareo fa dia ny tompo manakare-pahasoavana no amaly fitianareo, ho ny zanany Dimianada. Voaray ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Ny amaranana ny rarary havana dia ireo rakim-pisaorana voaray. Olona iray nanolotra vola ray hetsy ariary izay mitsinjara toy izao. Ny 5,000 ariary dia atolotra ho Andramatoa Razafitrimo Perlina no ny fetin'ireny sy ny alahady izay natokana ho azy izao. Ny 5,000 dia natokana atolotra ho an'ny Ramatoa Gerson Mafara. Ny 5,000 dia atolotra ho an'ny Ramatoa Andriaparahasina Asina. Mangataka ny hira 2,700 amin'ny frana FFPM zany avantsika izany. Izay ny rarahan'ny fiangonantsika dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Andeha isika ry havana iombona amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay nanao rakom-pisaorana teo amin'ny alalan'ny hira 2,700 ka ny andiny ny voalohany 2 ary 5 dia isy vavaka aorian'izay.
Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro noho ny amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana izay arotsako tsy tapaka tokoa ho an'ny fiangonanao. Ary vavolombelona izany ity mpanomponao ity, mahatsiaro indrindra ny fitantananao ny fiainany, ny fitahiana arotsaka ao amin'ny fiainany, dia manolotra izao rakim-pisaorana izao anao Andriamanitra. Raisy izany Tompo ho anitra kasitrahany eo anatrehanao, dia anao Andriamanitra ny hitahiry mandrakariva ny mpanomponao amin'ny finoana sy ny fahatokinanao Andriamanitra. Hita azy ianao, hita ny ankohonany sy ny fianakaviany, hanafy hery sy tanjaka ary fahasalamana, ary hanome azy mandrakariva ny fiadanana. Dia ho anao ny dera sy ny ajariny voninahitra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Iroso amin'ny fankalazana ny fetiny reny isika izao ry havana, ataontsika ny hira 20, ny 1 sy ny 2, dia manasa antsika reny rehetra tonga eto, ny reny any tokantrano any mba hitsangana izao. Hira 20, 1 sy 2, mitsangana ny reny rehetra. Dia ampifaliana tokoa ry havana no iarabana antsika reny rehetra, ary dia mirary zahay ho reny hitoeran'ny fitahian'ny Tompo ho ampahereziny fanahy masin'Andriamanitra isan'andro san'andro isika reny. Izao no amboaran'ny tenin'Andriamanitra atolotra anareo reny. Misy anankitelo izy reto. Ny voalohany, Salamo 120, ny 107 amin'ny anaran'ny Tompo. Fanotsenainao fitahiana soa izy, teo andohany nasianao satry-boninahitra tena volamena. Enganeo reny ho feno fitahiana, ho feno satry-boninahitra tena volamena tokoa ny reny rehetra. Ny 2, Efesianina 5:5, 2:20. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo, isika reny dia ho tia sy hanaja ny vady malala. 3 farany, Tesalonianina 1:2, ny 2:7. Fanalemy fanahy teo aminareo izahay, tahaka ny reny mitaizany zanany na terany. Reny mikarakara, manasoa ny zanaka naloaky ny kibony. Dia ho tanteraka aminareo ani zany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Zao dia hisy solotenan'ny lehilahy iaraba sy rahasoa antsika ray aman-dreny, ka dia mipetraka ampilaminana isika ireny, fa iangaviako kosa mba hitsangana ny ray mpianakaviana rehetra sy ny ankizy. Petraka zany isika reny, mitsangana ny ray sy ny ankizy. Ry reny malala isany, na dia ao anaty fioboana ary isika ka tsy afaka fandray tanana, indrindraindrindra moa
tsy afaka ny famihina sy fanoroka dia tsy hainay kosa no tsy hisaotra sy deran'Andriamanitra no ny nanomezana anay ianareo zay ny kolokolo, ianareo zay ny taiza, ianareo zay nahabe. Ianareo tokoa mantsy no manjombona sy mitomany voalohany raha sanatrika solafaka izahay. Kanefa kosa dia ianareo ihany koa no mifaly sy mibitaka voalohany raha tojo ny kinasa izahay, ka tsy hainay ny tsy hisaotra anareo etona. Manaraka izany dia eo ny firaritso zay atolotra ianareo, ka mangataka amin'ny tompo zahay mba atanjaka mandrakariva sy azoto eo amin'ny asa mankadiry zay endraketanareo zahay mba atotosa sy atomombana ary atafita ny taranakareo. Rehefa izany dia efa nitondra ny tsodrano ambavaka ny ray aman-dreny mpitandrina, fa zay kosa dia miteny aminareo hoe mahaleova, mahalasana, tianay ianareo teo an'Andriamanitra ilay fatiantsika ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Indreto izahay ray mpianakaviana, ny ankizy zandry zanak'Andriamanitra, mijoro eto anatrianao, mivavaka ho an'ny reny rehetra. Indreo ny reny Andriamanitra, ampaherezo amin'ny fahatokina sy ny finoananao reo, toano sy ampimandrakariva amin'ny adidy amanandraikitra mavesatra, izay sahanina eo anivon'ny tokantrano na eo anivon'ny fiarahamonina. Mangataka aminao izahay, omeo azy ireo ny hery sy ny fahasalamana, ny fiadanana avy aminao Andriamanitra. Mahatsiaro mambavaka indrindra koa izahay ny mpanompo vavinao, Ramatoa Perlinina Razafitrimo. Jereo amin'izao fahalebiazany sy ny fahanteran'izao ny mpanomponao Andriamanitra, toan'ny fanahy mazoto, omeo fifaliana sy fiadanam-po amin'izay rehetra tombonandro mbola omenao hahavelomany. Taio izy, taio ny zanaka-mantsafiny, ny ankohonany sy ny fianakaviany manontolo. Mahatoky mananao zahay, fahanoana hampahery mandrakariva ny mpanomponao ianao. Dia atolotra ianao ary ny saotra sy ny dera, ny aja sy ny voninahitra, fa ho an'ny reny mpianakaviana, ho an'ny mpanompo vavinao, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mipetraka ianareo. Hamarana ny fotoana isika riavana, ira fanampy ny 19 teo atolotra ny tsodrano.
raiso ny tsodrano izay tononina amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanana ny eo an'ny rahala ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Mipetraka mivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra ireriany eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.